Assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Katrokany amin'ny valora riva manatitra ny araba Douglas Tokovavy tonga sotona anatin'ity fotoana ny fampalalama vaoty asaina indray ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny lafim-baovao ara-politika ny zava-misy eny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena sy ny lapan'ny antenimieran-dolona eny nazaonakam-baovao avokoa ny zava-misy eny ka dia ho taterina amintsika ny sehatra ny fahasalamana kosa indray ny makasika an'izany aretina tsona hoe lupus zany dia ho entina amintsika ny andindininy ny lafim-baovao ara-tsosialy samy hafa ihany koa dia ho taterina amintsika ihany koa zany ny zava-misy teny anivon'ny antenimieram-pirenena aloha hatramin'ny ity androany ity tsy mbola nisy ny fandaharam-potoana mazava sy raikitra raha ho an'ity andrim-panjakana ity Nambaran'Atoa JEAN MAX RAKOTOMAMONJY filohan'izany andrim-panjakana izany fa olana ara teknika no mampitarazoka ny zava-misy ankehitriny fanazavana. Herinandro taoriny ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena tsy mbola nanomboka ny asan'ny solombavam-bahoaka. Tsy mbola nivoaka mantsy hatramin'ny androany ny fandaharam-potoana ny solombavam-bahoaka. Tsy mbola misy ny fivoriana. Efa ho herinandro mahery zao dia tsy raikitra ny fivoriana. Inona ny antony? Lany ny volam-panjakana zay dia miangavy atombory ny fivoriana. Efa ho herinandro zao ny nanaovana ny ouverture officielle. Aminay dia efa tokony apitsony dia efa tokony nanomboka ny fivoriana. Hatramin'izao tsy misy dia izy zay hoe inona mampatahotra antsika ary mbola ny fivoriana. Saratria ve matahotra ny solombavam-bahoaka ifampitarika ao motion de censure. Zay ngamba no mety mahatonga amin'ity fivoriana miematra lava ity. No maro zao dia efa nisy hoe androany ny fivoriana, androany indray dia misy indray ny SMS milaza fa rapitso indray. So dia tsy hisy mihitsy. Betsaka ny zavatra maika amin'ny tany sy ny firenena. Voalohany indrindra aloha zany dia atao ny dizadisa GNC hatrany Sakabary. Atao ihany koa ny dizadisa amina mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena. Dia zany rehetrarehetra zany eo ihany koa ny fahasahiranana ny vahoaka ny vary izay misonitra andro aman'alina. Eo ihany koa ny lasantsy izay misonitra isam-bolana. Noho ny lafin'ny teknika no nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa mampihisatra ny fandaniana ny fandaharam-potoana eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Noho ny antony fandaninana ara-teknika dia ny bureau maharitra moa fa natanteraka ny fivoriany ary mbola mitohy zany fivorian'ny bureau maharitra zany everina fa ny fivorian'ny conférence des présidents na ny fivorian'ny filohan'ny vomière sy ny filohan'ny vodrona politika vodrona parlementaire miaraka amin'ny bureau maharitra dia vinavinaina ho tanterahina ara-pitso. Mialohan'ny faran'ny volana May ny fihaonana voalohany eo amin'ny gouvernemanta sy ny député araka ny tolo-kevitra ny bureau maharitra. Andrasana araka izany raha olany mandritra ny fivoriana azony be sy ny maro rapitso fa 12 ny volana May ny volavolam-pandaharam-potoana ofisialy ny antenimieram-pirenena.